Ange Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupresse en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous présente. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Raha vatanteraka ny endrim-piarahamonina malagasy ankehitriny raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina na izany aza mbola misy ny rafi-piarahamonina sy rafi-pitsarana mitahiry ny soatoavana malagasy tokony ho amafisina. Maro ireo komina no tsy aranafa-tsy kandida tokana amin'ity fifidianana iray mitoraka ity eo anatrehan'ny fidanga ny sara ny firotsahako fidiana sy ny fahasarotana ireo fikarakarana ny antota taratasy raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Efa manomboka miroborobo sy mahazo vana eto amintsika amin'izao fotoana ny omby asy sandoka na ny omby asy tsy tena izy izay mbola mahasarika olona maro indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra araka ny voka-pikarohana nataona mpampianatra pikaroka iray eo anivon'ny Université ny Mahajanga. Ho tanterana ny sambava ny 10 hatramin'ny fahavalon'ny volana desambra ho avy izao ny Waka Waka Festival andiany fahatelo eto Madagasikara. Efa irosona ankehitriny ny casting ho an'ireo misy Mister izay indray anjara amin'ny tietsika ara-kolontsaina goavan'ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, taorian'ny fandavan'ny filoha Frantsay Emmanuel Macron anendry ilay kandida avy amin'ny antoko nouveau Front Populaire na ny FNP ho Prime Ministre lehibe ny gouvernement, nidina an-dalambe nanao fihetsiketsehana tao Paris renivohitra sy tamina toerana maro androany ireo Frantsay manohatra ny fanendrena ny Michel Barnier izay avy amin'ny Républicaine notendreny ho Prime Ministre lehibe ny gouvernement. Arova hatrany ny andindinina mahakasika ireo. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny ity alina ity manasana mampananjana anaraka izany hatramin'ny farany matoa andatsoratra avy hatrany ary ndesa tarantsika ny fampalalam-baovao an'ity alina ity raha vatanteraka ny endrim-piarahamonina malagasy ankehitriny raha ny zava-misy eny anivon'ny fiarahamonina nojerena na izany mbola misy rafi-piarahamonina sy rafi-pisainana mitahiry ny soatoavana malagasy eto amintsika ka ireny no tokony hamafisina arao ary matoa andatsoratra. Miova tanteraka ny endrim-piarahamonina malagasy amin'izao fotoana. Vokatry ny fahantrana ve? Sa ny tsy fahampiany fahalalana? Sa ny herin'ny vola? Sa misy antony hafa? Ny zava-misy aloha mivadika ny fomba fisainan'ny mponina sasany ka sa mamono olona ankitirano be izao. Misy aza ny ray na ny reniny teraka ny mahasahy mamono ny zanany, mahasahy mandefa azy hivarotena. Ary koa misy ihany koa ny zanaka nateraka izao no mamono mahafaty ny rainy na ny reniny na ny piray tampo aminy. Efa tsy resahana intsony ireo karazana herisetra sy fanolanana. Midika izany fa misy aretina mikiky ny toe-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina malagasy na ny tanan-dehibe zany na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Maro ny olona tsy tompony tenany intsony raha misy tranga miseho ka manohitohina ny tombotsoa tokony hositrahany. Maro ny olona tsy mahatazona intsony ny fihetseham-pony na faly io na tezitra. Ary mihamaro ihany koa ny olona tsy mahafehy intsony ny filany na ara-batana io na ara-novo. Vokatr'izay adino ny mahazava-dehibe, adino ny asin'ny aina. Ho an'ireo mpandinika ny fiarahamonina, very ny soatoavana fototra raha tsy ilaza afa-tsy ny fihavanana. Isan'ny antony mahatonga izany ny fanandratana ho ambony ny fizarazarana izay ninina ampidirina teto amintsika ahafahana manjanaka ny malagasy. Tsy izoviana amin'ny maro zany teny hoe zarazarao anjakana. Nozaraina ny malagasy eo amin'ny sehatry ny finoana, ara-pirazanana, ara-potokevitra, ara-jeografika, ara-politika sy ny sisa. Io fizarazarana io no miteraka fifankahalana, fifandrafesana, lonolony sy fialonana ka mitondra tany amin'ny fandatrana sy fifamonoana mihitsy aza. Isan'ny mahavery ny soatoavana fototra ihany koa ny fahantrana ihany any malagasy amin'izao fotoana. Napetraka tsikelikely tao an-tsain'ny be sy ny maro ireo karazana fomba fiteny manindraindra ny vola. Ohatra,
ny volany maranga, ny vola no zatry ny fiainana sy ny sisa. Raha tsy vola tsy dolona, hoy ny mpanakanto. Vokany, ny vola no lasa vaindohan-draharaha ho an'ny malagasy tsirairay, kely hatramin'ny lehibe. Atao izay fomba rehetra ahazoana vola, ka na inona fomba ampiasaina, ny vola no tanjona. Any ka mamaky kasopoany sasany, izay tsy te hisasatra, na te anakaraina tampoka. Misy lokety sy rony hafa, mivarotra ny tenany izay afaka miroso amin'izany. Very asina isika, very asina ny fiarahamonina malagasy. Mbola azo atao nefa ny manarina izany satria mbola misy arita-taratra ny rafi-piarahamonina, mbola misy arita-taratra ihany koa ny rafi-pisainana sy ny toe-tsaina miabo, entina miara-miaina, mitahiry tsara ny soatoavina malagasy, ka ahafahana mitantana, mandamina, mifampifehy, mifanentana, mifanometanana ary mifanabe. Raha oviana nefa no irosoana ny fanatsarana izany, ary iza no hitarika. Ho maro ireo komuna tsy hisy afa-tsy kandida tokana amin'ity fifidianana indray mitoraka ity, eo anatrehany ny vidanga ny saram-pirotsako fidiana sy ny fahasarotana eo amin'ny fikarakarana natota taratasy raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika, miendrika famotehana anatin'ny demokrasia sy ny fitiavan-tanindrazana ny kajikajy politika ataon'ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavana. Henri Florian no mitatra ny antsiprian'izay. Tafiditra ao anatin'ny andro fahatelo amin'ny fametrahany ny atota taratasy firotsako fidiana ho ben'ny tanàna sy ny mpandolotsana ny tanàna isika ao an'ny androany. Eo anatrehany izany, tsy misy tsy mikolay ankehitriny ireo olom-pirenena maniry ny andray andraikitra sy andray anjara amin'ny fifidianana kominaly. Ny faraka 10 Desambra ho avy izao, amin'ny fikarakarana ireo antota taratasy maro samihafa, izay takina amin'ireo mpilatsaka ho fidiana. Mampanahirina ny rehetra ny fakana ny certificat de nationalité, izay alaina eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany. Nefa maro ireo komuna no lavitra ny toerana, misy an'izany fitsarana izany. Fa ankoatr'io, maro ihany koa ny pitsopitsony amin'ny resaka état 211 bis na ny taratasy fandoavan-kehitra izay tsy fantatra raha tsy tamin'ny 5 septambra lasa teo. Paikady maloto no azo andikana ny fahasarotana io mba hampiaina ny olom-pirenena andray anjara ohatrany ireo mpanao politika. Dikan'izay ny riska zany dia hoe misy paikady politika hafahafa mampatahotra io dia mety hisy aza komuna tsy afeno kandida akory ny amin'ny komuna manodidina amin'ny 700 eto Madagasikara. Ary raha ohatra ka hisy kandida dia mety ho taratra ny tamin'ny élection législative, mety hisy kandida unique zany. Ka raha amin'izao endriny izao zany atahorana ny amin'ny hoe mety misy komuna tsy anana kandida, ary raha misy anana kandida aza dia mety hoe kandida unique. Iza moa ny kandida unique io? Mipiaradia amin'ny fitondram-panjakana satria ireo mety mifasilite na manamora ny fomba hikarakarana ny kandidan'izy ireo natota taratasy. Zay zany riska lehibe eo amin'ny fahafahan'ny olom-pirenena satria ny fifidianana dia averiko mandrakariva fa endriky ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny tsirairay hitondra ny anjara biriky ny fampandrosoana ao amin'ilay komuna na distrika na ihany koa faritra na ihany koa firenena misy azy. Mipetraka sady ihany koa ny kajikajy politika ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ny fanomanana sady ny fifidianana loholona amin'ny taona ho avy io, raha toka ireo ben'ny tanàna sy ny mpandolon-tsaina ny tanàna no hifidy izany loholona izany. Lasa voasakana zany ny endriky ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny tsirairay, indrindra ho an'ny antoko politika izay mety manana an'izay programma hanatsara ny fiarahamonina eny ifotin'izay. Fa na izany naty zany ny enjeu ngezabe ao ambaditro zavatra zao dia zao mety misy meritreritra anjaka tokana any amin'ny élection sénatoriale. Zay ny collège électoral tsy maintsy hifidy amin'ny fifidianana loholona dia miainga avy amin'ny ben'ny tanàna, mpanolotsaina municipal na mpanolotsaina communal zany. Dikan'izay zany mazava ho azy fa zay akaikikaiky vilany fenoarina mazava ho azy ny fitondrana tiako tenenina an'izany dia anana maro anisabetsaka zany satria izy ireo no arakotra ny komuna amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy zao. Mampiamotra ny lafin'ny demokrasia sy ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena eo amin'ny raharaha-pirenena izao fanapahan-kevitry ny fanjakana amin'ny fampiakarana ny antobola ahafahana mirotsaka ho fidiana izao sy ny fahasarotany fikarakarana ireo atota taratasy raha ny fanazavana trany. Nateo aza ny fanakatsakana maro samihafa, totosa ihany ny fionam-be izay no tanterahany Kim na ny komity ombonany mpiasa malagasy tetsy Antsahamanitra androany. Marary amin'ny endriny maro ny mpiasa malagasy hanova ny mpitondra fanjakana azy, ary vao maika miharatsy ihany koa ny code de travail vaovao ireo mpitarika syndicat. Henri Florian Atrano mitatra ny antsiprian'izay. Tontosa androany tetsy Antsahamanitra ny fionam-be ny Kim na ny komity ombonany mpiasa malagasy. Fionana izay nentina nampahafantarina ireo mpiasa ny zoany
sy ny zava-misy mahakasiky ny tontolony asa eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nambaran'ireo mpitarika fa marary ny mpiasa malagasy ankehitriny, na izany ny mpiasa miankina amin'ny fanjakana, indrindra fa ny eo amin'ny sehatra tsy miankina. Tsy mifanaraka amin'ny fidangany vidim-piainana ihany koa ny karama, resy ny mpiasa malagasy, saingy mitazam-potsiny ny mpitondra fanjakana, fa tsy misy akory ny fandraisana andraikitra feno. Nalaina ihany koa ny hevitr'ireo mpiasa malagasy sy ny etaetany, nandritra ity fotoan'andro any ity, izay entina amin'ireo antanantohatra maro samihafa mifanandraiky amin'izany. Zavatra atao androany aloha zany dia maka ny marary, zay marary ny mpiasa any amin'ny toeram-piasana misy azy, any amin'ny fiainana andavanandro dia miaraka amin'ny vahaolana. Dia ireo no avondronay dia lasa fehikevitra anankiray. Dia zay le fehikevitra zay no hoentinay voalohany aloha any amin'ny mpitondra fanjakana. Voalohany amin'izany Andriamatoa Prime Ministre. Faharoa amin'ireo bailleurs de fonds. Satria manome vola izy ireo nefa miamahantra le vahoaka malagasy, zavatra mifanohitra amin'ny zavatra tokony kendrena ny zava-misy. Dia eo amin'izareo zahay ny Banque mondiale, ny FMI, ny Union européenne, ny Nations Unies, ny PNUD, reo aloha. Namafisin'ireo mpitarika sindika fa raha tsy lavitra noho ny teo aloha ilay code de travail vaovao, laharana 420 tsipika ohatra 420 tamin'ny fa 420 aogositra lasa teo, izay tsy manome lanja ny lafiny mahaolona ary manimba ny mpiasa malagasy ihany koa. Lasa mamono mpiasa ratsy noho n'ilay code de travail teo aloha zany izy io ary ny anankiray tena izay voizinay moa zany amin'izao le hoe lasa mampiroborobo ny fivarotan'olona izy io amin'izao fotoan'izao, satria lasa misy an'iny le hoe portage salarial izy zay le soratra any anatiny any. Mpiasa zany hafa ny orinasa mirecruter azy dia hafa ny orinasa mampiasa azy, nefa rehefa mandeha ny fanasaziana dia afaka manasazy azy daholo na le recruter azy na lay iasany zany hoe roa ny lohan'le mitantana an'le izy efa zay zany dia efa hitantsika hoe efa monstre lay fomba fitantanana. Ny faharoa dia ny mikasika n'ilay hoe mesure conservatoire zava-doza zay zany ianao zany raha manao fahadisoana kely fotsiny dia tonga dia alefan'ny mpampiasa mody ianao aloha miatona mifanarana arakasanao, zay koa zava-doza ao anatin'io. Na zavatra kely tsy mifankahazo kely fotsiny zany dia efa azony alefa ianao dia lazainy hoe anao fanadihadiana momba anao, ino tsisy fetrany. Ankoatra ity hetsika androany ity, mbola hisy ihany koa ny hetsika manaraka raha ny fanazavana trany entina hampivondronana ny mpiasa malagasy rehetra sy hitakina ihany koa ny zoa makasy ny mpiasa malagasy raha ny fanazavana trany. Tsy afaka androso ny firenena raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana ho ny fanehoan-kevitry ny administrateur misotro ronono Taberarandriamanantsoa tamin'ity androany ity. Ankoatra izay, tokony mahasoana ihany koa ity farany fanampiana ireo tantsaha eo amin'ny lafiny famokarana fa tsy mianana fotsiny ihany amin'ny fanomezana tosika tsy mahavita taona tahaka ny amin'izao fotoana raha ny fanazavana fanadihadiana. Mipetraka ho anarana fotsiny ihany ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana eto amintsika, fa tsy hita-taratra izany eo anivon'ny fiainam-pirenena. Na ny lafiny ara-bolana na ny lafiny fanapahan-kevitra, mivangongo aty amin'ny fanjakana foibe avokoa. Tsy hisy fandrosoana mihitsy eto amintsika raha tsy mipetraka izany fitsinjaram-pahefana izany, raha ny fanehoan-kevitry ny administrateur misotro ronono Taberarandriamanantsoa. Sy mahasary misy zany evoaka malagasy fa misy fanjakana piaza reo, na vola omena amin'ny hôpitaly sy misy vola omena amin'ny fampianarana sy zarazara, tena potika ny fampianarana. Ao amin'ny fampianarana ao zany sisy raha misy zany hoe vola omena ny mpaombany io école io zany na mpampianatra io na sisy formation iny. Tena zany décentralisation zany dia sy hita taratra misy eto Madagasikara. Na décentralisation budgétaire na décentralisation amin'ny resaka fanapahan-kevitra io hoe afaka manapa-kevitra ve ny any faritra, sisy zany eto Madagasikara. Nambaran'ity administrateur misotro ronono ity hatrany fa poizina ho an'ny vahoaka ihany koa ny ataon'ny fanjakana amin'ny fanomezana ireo karazana tosika maro samihafa, indrindra fa ho an'ireo tantsaha izay tokony hamokatra. Ny tantsoroka amin'ny lafiny famokarana no tokony atao maro lafy ho an'ireo tantsaha malagasy ireo.
dia miandry an'izay fona zany izy miandry an'izay tosika fameny zay fa tsy afaka mamokatra be verinao ane 75% ny Madagasikara tasa tsy afaka mamelogno olo 28 millions d'habitants fa misika eto asika ny fanjakana indray magnome tosika fameny magnome vary de miandry izy magnome 500 000 FMG zay no tezanao an'le tasa fa tsy hoe omenao masom-boly izy omenao olo médiqué anazy amboly ny olana ara-drafitra sy ny tsy fahaiza mametraka ny laharam-pahmeana no mampitotongana ny fiainam-pirenena ankehitriny na ny fanazavany hatrany tsy miezaka mitondra fanovany ny mpitondra fanjakana fa mitazona hatrany ny politikany izay efa hita fa tsy nitera-bokatsoa teo amin'ny tany sy ny firenena. Miondrika eo anatrehan'ny fanatontoloana sy ny fivoarany teknôlôjia moderna ny fahaizany malagasy ny asoratra sy ny teny malagasy amin'izao fotoana ho ny teo anivony avatsa UPM na ny fikambanany poeta sy mpanoratra malagasy mienatra ny ireo mpanjifa ny asa soratra izy ireo antony mamparisarisa ny famoahana ireo sanganasany ankehitriny. Christian Dimpy. Very tanteraka ny fahaizan'ny malagasy ny aisoratra sy ny teny malagasy amin'izao fotoana izao. Antony voalohany mahatonga izany ny tsy fanjifan'ny mponina intsony ireo asa soratra ireo poeta sy ny mpanoratra malagasy hoy ny teo anivony avatsa UPM na ny fikambanany poeta sy ny mpanoratra malagasy androany. Namafisy ny fanatsimbadiky ny fanatontoloana sy ny teknôlôjia moderna ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ka very izay fahaizana ny teny malagasy izay. Na fampitehan'ny teny io na fampitehan'ny hevitra na fampitehan'ny fanabeazana ary ny mampalahelo indraindray dia ny olona heverina fa mahay ihany koa nefa mikady sy mitandro izany indraindray hoa no manao fahadisoana nefa arahan'ny olona izy ary no teny dia iny zany araka ny fiheverako mino fa zay ny mpanoratra rehetra tsy misy mieritreritra mihitsy hoe iza dia amono fa tsy anabe fa mpanoratra dia tokony ho mpanabe dia zay le tonga amin'ilay tenina hoe mikororoso any amin'ny fahampitehan'ny teny le izy rehefa tsy mahalala ny andraiky loatr'izay ny tsirairay. Na izany aza misedra olana goavana ireo mpanoratra sy poeta amin'ny famoahana ny asa sorany eo ny falafosan'ny fanotana boky ka lasa marisarisa izy ireo amin'izay famoahana ny sanganasany izay. Le mpanoratra mihitsy tsy mahavoaka asa soratra dia na mijeritra amin'ny boky aztsika dia boky amin'ny teny frantsay nakaiza amin'ny mpanoratra fa eo koa le fahasarotan'ny famoahana boky zay tena hatreto aloha zany ho anay ato anaty fikambanana dia ezaky ny mpanoratra tompony ny mamoaka boky tsy afaka manatona imprimerie satria lafo tsy afaka manatona éditeur izy satria sarotra le fampiraraha ao anatiny dia te hamoaka boky izy nefa dia ny zava-dehibe kosa aloha dia misy ny fivoarana sy fandrosoana dia afaka mamoaka boky dia afaka manampy ny namany. Nisy manoloana io ny etsika dia rodobe ny vaky boky an-dalambe andihan'ny fahatelo izay notanterahana tetsy anoloany ny lapan'ny tanàna Analakely etsika izay natao famporosiana ny ankizy sy ny malagasy amin'izay famakiana boky sy ho fanapaharihana ireo asa tanany mpanoratra sy ny poeta malagasy izay. Efa manomboka miroborobo sy mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana ny omby asantoka na ny omby asy izy izay mbola mahasarika olona maro indrindra ny amin'ny tontolo ambanivohitra raha ny voka-pikaroana nataona mpampianatra mpikaroka iray eo anivon'ny Université ny Mahajanga antony masimba ny toetsain'ny fiarahamonina ankehitriny ka miteraka ireo herisetra isan-karazany tahaka ny fakanatova ny vonolona sy ny maro hafa fanadihadiana. Raha toka olona nomeny zanahary tombony hitsapisana soa ny mpiarabelona fahiny ny omby asa na ny omby asy mifanohitra amin'izay ny akamaroany ireo omby asy ankehitriny. Maro no santoka na tsy izy akory kanefa mbola mahasarika olona maro ihany raha ny voka-pikaroana nataony Randriana Asy na Luc Nardin mpampianatra mpikaroka eo anivon'ny Université ny Mahajanga. Ny visin'ireo omby asantoka izay isan'ny fototra manimba ny toetsain'ny fiarahamonina ankehitriny mampahatra ireto farany ka mahatonga ny herisetra tahaka ny tsy fandriam-pahalemana mihamorongatra amin'izao fotoana. Eritrereto ane ireo tantsahantsika izay tokony amokatra na mpiompy izay manana omby dia eritrereto nefa lany amin'ny fomba anankiray tsy ratsy ataony omby asy izy ny omby ohatra ny ao anatin'ny heritaona izy izy mety lasa mandany omby 10 ohatra dia eritrereto ny
zavatra manjoa ny mpiompy anankiray amin'izay fotoana zay nefa ny tsy mahasitrana azy akory ny zavatra atao zany be dia be amin'izao ny ireo izay miteny hoe mitonona hopitaiza aomby asy izay manararoatra ara-batana sy ny aran'ofo na amin'ny ankizy na amin'ny sokajin'olona rehetra satria ampiroroana le olona raha miaraka amiko ianao dia sitrany io raha manao an'izao ianao dia azonao io na eo aza ny firoboroboana ny trano fiangonana sy ny toeram-pitsaboana maro samihafa mbola andro toko-piainan'ny ankamaroan'ny malagasy na dia hoe atao mangingina aza ny fanatonana omby azy fitadiavana fanasitranana fiarovana famahana olana no antony nanatonana azy ireny tany aloha saingy lasa ampiasana amina zavatra ratsy izany ankehitriny dia ila fomba vao iniany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no entina misy ao anatiny doka fohy. Musique et Universal Music Africa présente Franglish en concert au Palais des Sports ce dimanche 22 septembre à 15h. Prépare-toi à un live de ouf. Sono, lumière, effets spéciaux par Ivanko. Achète tes tickets sur ticketpress.io. Massine Issourag. Massine Musique Alcoran. Sponsor Telma. Radisson Blue Hotel. World Cola. Excusez-moi, j'ai le droit ou pas? J'ai le droit? Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant monégasque compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envol. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananawano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. C'est la rentrée avec Canal+. Du 27 août au 22 septembre, pour tout réabonnement en gardant votre formule actuelle, bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+, pour profiter de vos programmes préférés. Ce n'est pas tout! En vous réabonnant, vous participez directement à la grande tombola spéciale Tout Madagascar pour tenter de gagner des kits scolaires, des télé 32 pouces, des kits anti-délestage. Commencez l'année sur une bonne note avec Canal+. Réabonnez-vous vite et bénéficiez de 15 jours sur toutes les chaînes et participez à la grande tombola nationale. Salon des universités membres de Get Company à Nansan. Bachelier, quelle filière choisir après le bac? Rejoignez nos universités spécialisées en haute technologie, découvrez nos nouveaux studios hyper équipés et participez à une séance d'information et d'orientation pour explorer les métiers et formations en informatique, robotique, génie logiciel, développement d'applications mobiles, administration de bases de données, gestion de projets, intelligence artificielle, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital. Salon des universités membres de Get Company ce vendredi 6, samedi 7, dimanche 8 septembre à l'immédiat Nansan, USTIO Nansan, Ayeli Nansan, entrée libre. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence, optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous.
mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasana ao hatrany hanaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampahalalam-baovao no ny fitombony mponina miakatra ihany koa ny tany filana ratrano eto Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana ireo mponina izay mbola vitsy ireo mipetraka amin'ireny toerana fanitarana tanàna ireny no ny fahasahiranana amin'ny faratsiany lalana sy ny tsifisinjiro raha ny fanazavana Kaiton Andriatsilavo. Amin'izao fotoana manodidina ny 5 sy 7 tsy telo tapitrisa ny mponina eto Antananarivo renivohitra ary mety hatratra hatrany amin'ny 9 na 7 tapitrisa izany ny taona 430 noho izay fitombon'ny mponina eto Antananarivo renivohitra izay ambony ny tany filana ratrano ary mahatratra hatrany amin'ny 7 alina izany araka ny taremarika voaray manoloan'izany miezaka manitatra ny tanàna ivelana Antananarivo ny mponina ireo mpandraharaha ary koa ny fanjakana amin'ny alalan'ny tetikasa tanamasoandro izay tsy hita intsony ny toy ny hatramin'ny androany ahitana fantarana n'Antananarivo avokoa ny lafivalo saingy olana hitambarana amin'izany ny lalana sy ny jiro. Ny lalana mbola misy lalatany lavalava kely iny makivy ny olona satria rehefa sendra avy ny orana malama ny lalana dia ny fanamboarana ny lalana moa zany no mba fiarah-miasaka tany amin'ny fanjakana dia ny jiro ihany koa ny jiro ety atoerana mbola haute tension izy io tsy maintsy mbola misy transformation sy ny rehetrarehetra dia mba ny fanamorana an'izay zany no nangatahana. Ahitana sekoly, toeram-pitsaboana, tsena sy izay rehetra ilain'ny mponina ho fanatarana ny lafiny sosialy ireny fanitarana tanàna ireny saingy mbola maro ny olana sedraina mbola vitsy ohatra ny ahitana poste avancé vitsy ireo ahitana rano fisotro madio ara-dalàna sy ny sisa vitsy ihany koa ireo mahafoy ka manampy sy manolo tanana ny mpiarabelona aminy amin'izao fahasahiranana mianjata izao. Androany ohatra ankizy misy 500 no novatsiana fitaovam-pianarana teto Ambohimanambola Emerikasinina. Dia izahay niezaka manampy an'zareo arak'izay vitanay zany ny andrasanay arak'izay mba hanatsara mba hoe mba mianatra daholo ny ankizy fa tsy ho sakana zany le tsy fananana fourniture scolaire na ohatr'izay. Tsy ahivina efa 80 taona lasa izay no nanaovana ny site Ampefilo, Analamahitsy, Ambohipo, Mandroseza, Itaosy ary 67 hektara izay isan'ny lehibe indrindra. Taorian'izay tsy nisy intsony ny vina, tsy nisy intsony ny ezaka natao ho fanitarana ny tanàna eto Antananarivo. Vokany mitombo isan'ny fanotofatany, fanorenana tsy ara-dalàna, fanorenana trano hazo sy trano sachet. Totosa tao Antsirabe androany ny fanolorana ny taratasy-mbola mitetina 100 tapitrisa ariary ho an'ny groupe Sokota na ny orinasa Cotona ao Antsirabe. Ity lela vola ity izay avy amin'ny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fanohanana amin'ny fampiofanana ny mpiasa malagasy. Ny orinasa Cotona no voasafidy hisitraka izany sy hanome fampiofanana ireo tanora sy efa miasa ho fanatevenana ny traikefa izay fananana ireto farany. Taratasy-mbola mitetina 100 tapitrisa ariary no natolotry ny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa ho an'ny groupe Sokota na ny orinasa Cotona eto Antsirabe ny azomafa 9 ny volana septambra 2024 lasa teo. Tetikasa izay vatsiny ny AFD sy ny Union Européenne vola ary ity orinasa misehatra eo amin'ny fanaovana lamba ity no sitraka izany tetikasa izany. Tanjon'izao tetikasa izao ny filoha lefitry ny FMFP ny ahafahana mitsinjo ny fanatevenam-pahalalana ho an'ireo mpiasa sy ny fanomezana fahalalana vaovao andreo sehatra tsy manara-drafitra ary koa fampiakarana ny toe-karena eto amin'ny faritry vakinankaratra. Nisy fanadihadiana natao ka safidiana manokana ny orinasa Cotona eto Antsirabe isahana ity tetikasa ity. Izy ilay anisan'ilay orinasa azo atao fiantsony azy moa hoe structurant afaka hitatana tetikasa structurant fiantsony azy zany hoe mahasahana ny velaran'ny ataontsika hoe ny filana eto amin'ny faritra zay misy azy afaka misarika ireo lay mpiara-miasa aminy na ho an'ny mpiaramonina indrindra ny vehivavy sy tanora zay tratry ny fahasahiranana noho ny tsy fananana asa dia ny groupe Sokota no nanaika sy no safidina ihany teo tatana n'ilay tetikasa mba anamora izay le fampitana fahaizana mampahalalana dirana misehitry ny asa zay vatsin'ny FMFP vola izay. Tombony lehibe ho an'ny orinasa Cotona ny fisitrahana izao tetikasa izao hoy ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ity orinasa lehibe iray eto Antsirabe ity ary noho ny fihazakazahany teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia isy fampiakarana ny taham-pahalalana ireo mpiasa izay efa miasa izay manodidina ny 200 sy ny fandraisan'ireo tanora vonona hiofana eo amin'ny sehatra arak'asa ary koa ny fanomezana fiofanana ireo mpampiofana
raha ny vanazavana. Ny fandrindrana ny fampiofanana zany dia mizara anankitelo. Ny fampiofanana voaloha dia ho an'ireo mpiasa efa miasa, izany hoe eo amin'ny 200 mpiasa efa miasa eo amena fiofanana mba hiakatra ambonimbony kokoa ny fahalalana. Teknôlôjia efa tena miova be mihitsy dia mba au point zany ny mpiasa afaka mba hoe mifaninana amin'ny anivelany dia akarina ny tahapahalalana. Misy koa ireo mpiasa te hiova asa dia ao anatin'izay koa hoe amena anazy ny fiofanana ahafahany mandray an'ilay asa vaovao. Ny faharoa dia formation des formateurs, izany hoe ampiofana izahay formateur malagasy mba afaka ampita indray ny fianarana izay nataony amin'ny tanora malagasy. Dia ny farany dia 700 jeunes chercheurs d'emploi izay indray no hofanina zany amin'izay métier eritreretana zareo ampihofanana anazy. 700 no eritreretana fa raha mahavita amboniny isorana ny tompo. Araka izany dia tanora manodidina 700 avy eto vakina karatra no isitraka ity fampiofanana arak'asa izay omen'ny orinasa Cotona na ny groupe Sokota ity amin'ny alalan'ny tetikasa ny FMFP na ny tahiry famatsim-bola malagasy ho fampiofanana ny mpiasa izay vatsiny AFD sy ny Union Européenne vola. Ho tanterana ho sambava ny 5 hatramin'ny 9 ny volana Desambra ho avy izao ny Waka Waka Festival andian'ny 7 eto Madagasikara. Efa hirosona ihany koa ankehitriny ny casting ho an'ireo Miss et Mister andray anjara amin'izany hetsika ara-kolontsaina goavana izany. Kaiton Andriatsilavo. Hetsika ara-kolontsaina mahasarika mpizahatany maro ny Waka Waka Festival izay karakaray ny Shelby Production ho tanterana ny sambava ny 5 hatramin'ny 9 ny volana Desambra ho avy izao ny andian'ny 7. Ankoatra ny mahetsika ara-kolontsaina azy, misy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena maro samihafa, ny fifaninanana Miss et Mister ary ireo seho an-tsehatra iarahana amin'ny mpanakanto malagasy sy vahiny maro. Ho fiomanana amin'izay Miss et Mister izay, ny rosona ny casting na ny fifantenana ho an'ny eto Antananarivo ary misy ihany koa ny an'ireo faritra hafa. Parce que le casting se déroule satria saika manerana ny nosy ny casting nataonay Mahajanga, Toliara, Sambava, Ambilobe, Nosbe, Diago amin'izao fotoana eto Antananarivo ary manodidina ny 20 ireo nisoratra anarana ho an'ny casting. Pour le casting. Samy tsara avokoa izay rehetra nandray anjara hoy Kasina Michelina izay voafidy ho misy tamin'ny andehan'ny 7 na izany misy fepetra takina. Misy moa zany tsy voatery hoe atsarataresa tsara ambika irery ihany fa anisan'izay konkoa fahaizanao mitondra ny tenanao ny resaka intelligence sy ny comportement social. Raha toa ka sekoly fianarana no natsangana tamin'ny vola azo nandritra ny hetsika ny taona 2024 toeram-piterahana ho an'ny vehivavy indray no ezaka ajoro amin'ny ity andiny 7 ho an'ny taona 2024 ity. Après le festival nous allons utiliser aorin'ny festival anorina toeram-piterahana manara-penitra ao Sambava izahay amin'ny tombom-barotra azo izay hositrahan'ny faritra Sava rehetra izay ny tanjona amin'ny festival Waka Waka atao eto Madagasikara. Waka Waka Festival ici à Madagascar. Tsy hivinatrany any Europa izay miditra amin'ny andehan'ny 14 sy aty Afrika no misy ny Waka Waka Festival ary isan'izany ny eto Madagasikara izay miditra amin'ny andehan'ny 7. Hetsika ara-tsosialy, ara-kolontsaina, ara-javakanto, ary mozika iarahana amin'ireo mpanakanto manana ny maha-izy azy avy eto Madagasikara, avy any Afrika sy ireo firenen-kafa natao anangonana vola anaovana asa sosialy ny Waka Waka Festival. Tontolon'ny fanatanjahantena tanteran'ny Mahamasina mandritry ny 2 andro ny championnat ny section WT taekwondo any Antananarivo renivohitra. Fotoana natao hijerena ny avy teknika n'ireo atleta ary koa fanomanana ny championnat ny ligue. Fanadedina. Nanomboka androany ary farana rampitso ny championnat ny section WT taekwondo Antananarivo renivohitra izay ahitana club misy 10 nandray anjara. Ezaka natao ny anatratra ny fifaninanana iraisam-pirenena. Ezaka atao le izy ezahana hotratrarina mba mandroso zany miroso hatrany foana moa zany tanjonay hoe ezakatsika iova atraiza. Fotoana jerena akaiky ny avo teknika nanany club sy ny tsirairay avy ny fotoana tahaka izao ahafana mandrefy ihany koa ny fahaizan'ny atleta ny championnat ny section tahaka izao izay akarana amin'ny championnat ny ligue
hatrany amin'ny championnat de Madagascar rehefa avy eo. Hita hoe manana niveau tsara zany tsika amin'izao na dia hita hoe nisy fotoana ary tsika somary tsy hita loatra tao anatin'ny sehatra ny compétition fa ny fédération vaovao moa zany amin'izao mesaka foana hoe vao nandray ny fitantanana dia napiditra foana ny lafin'ny teknika maromaro. Fepetra ahafahan'ny atleta manao ny championnat de Madagascar ny fivoahan'ny atleta avy ao amin'ny ligue. Ho an'ny taekwondo manokana, nisy ny fiovana tsy maintsy ny rosoana ahafana manatratra ny tanjona lavitrezaka ho an'ireo atleta. Teo aloha manko ohatrany hoe Analamanga ihany no manao championnat Analamanga dia tana vilany manao ny championnat dia tonga dia Madagascar. Fa mbola mikoetra zany ahafahana mitrandraka an'ilay ankizy tena mahay any amin'ny faritra sy rehetra dia tsy maintsy manao section ligue daholo zay vao mankany Madagascar ny ankizy rehetra. Fa nambapetraka zany zay ny anton'izany izay dia manana tanjona. Ny tanjona tsy androany tsy rapitso fa manana tanjona lavitrezaka zay dia ny hoe manantena ary mino fa mba hisy atleta gasy mba hanao an'izany Jeux olympiques zany amin'ny 2028. Tsy ahivina hatrany andeha hiatrika ny championnat du monde any Corée ny voalohany hatramin'ny fahaenina ny volana oktobra ho avy izao ny ekipa pirenena junior amin'ny taranja taekwondo. Hetsika ara-kolontsaina natao hanomezana lanja ireo olona manana fahasembanana ny hetsika ara-kolontsaina crescendo fotoana ilazana fa mananjo handray anjara amin'ny kanto sy ny dihy ireo olona manana fahasembanana fanadihadiana. Andray anjara amin'ny fandraisana tanana sy ny fanampiana ireo olona manana fahasembanana ireo mpisehatra amin'ny piano eto Madagasikara. Manandanja ho izy ireo ny ezaka fampiatiana irosoany Madagasikara amin'izao fotoana ary tokony handray anjara amin'izany ihany koa ny piano. Araka izany, irosoana ny 20 oktobra ho avy izao ny seho an-tsehatra mampifandray ny mozika, ny dihy, ny fandraisana andraikitra ara-tsosialy, ny fametrahana filaminana, ny ara sy ny fampiatiana. Anina piano satria fitiavana piano manokana aloha ilay izy izay ny tena hoe mampazoto anay voalohany indrindra dia ny faharoa finiavana anohana ny olona manana hoe heritsaina zany na dia misy ara ny hoe mety zavatra eritreretintsika hoe mety mifrene anazy ilay situation nefa izy manana heritsaina be zany anao zavatra anao kanto ohatra dia izay le hevitra anankiroa zay zany natambatra. Mozika klasika, jazz sy danse contemporaine no iompana ny hetsika ary atambatra ny mozika klasika sy ny jazz izay arahana amin'ny Julie Ratefy, Nzaka Rakotony Rainy sy ny 14 squad izay samy efa manana ny lazany avokoa. D'abord, les concerts les pianistes, plus accompagnés par les Quatuor Squad. Et entre ça, les danseuses vont être là. Elles ne vont pas performer sur tout le concert, mais elles vont venir un tout petit peu apporter une petite touche et aussi créer les émotions qu'on va rechercher, comme la peur, la tristesse, la joie, etc. Tanjona goavana otratrarina mandritra ny hetsika atao ny ampitana hafatra, anampiana sy andraisana an-tanana ireo olona manana fahasembanana. Ho porofoina mandritra io fotoana io ihany koa fa mananjo ihany koa sy handray anjara amin'ny kanto sy ny dihy ireo olona manana fahasembanana ireo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena ny toboklasy tobokivavy no mamarana ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany velomatoko. Université PEF, parcours études et formation. Ny fampahalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampahalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
Immédiat, l'unique université habilitée par le Mesupress en audiovisuel, cinématographie et ingénierie du son à Madagascar, dans son nouveau local à Nanessan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.